Sokatra nanomboka tamin'ity androany ity ny colloque international andiniana indrindra ny zava-misy marina momba ny raharaha 20 Martsa 1700 sy 700. Zava-dehibe ny fotoana toy izao hoy Raymond Ranjeva ahafahan'ireo mpahay tantara sy mpandinika mitondra ny heviny ary koa miady hevitra ny amin'ny tantaran'i Madagasikara. Fanontaniana maro no ilaina valiana mandritra ity colloque international tanterahana amin'ny akademia eny Tsimbazaza ity raha ny fanazavana. Sode mba tokony jerena hoe un état unitaire fédéral tsisy dika zany satria nareo manao fisainam-bazaha nefa rehefa jerenao izy tena manana ny lanjany zany amin'ny malagasy rehefa jerenao politika na presa-pirenena talohan'ny fanjanahantany république fokon'olona nazavain'ny président de république atao hoe zao ozy ny zavatra andrasana amin'ity zavatra ity fa tsy le ray aman-dreny mpangeja sy mpambavy fotsiny tao-tsaina tamin'izany fotoana zany. Zay lazakanao hoe fanontaniana betsaka no mipetraka. Ho an'ny filohan'ny akademia malagasy ilaina no mahafantatra ny lasa ahafahana mibanjana ny ho avy antony ity colloque international ity. Angamba ny zavatra kendrena tamin'izy ity. Voalohany indrindra aloha mba ahafantarana marina inona ny tena niseho. Fa na inona ny seho na iza namokatra azy na iza nona tsy dia izay ny tena zava-dehibe fa tantara tsy maintsy fantatra ny marina. Ary ny faharoa dia hoe aorianan'izay inona ny zavatra nijanona, inona ny takaitra, inona ny mety misakana antsika tsy iray. Izay ny tena zava-dehibe ka manaraka amin'izay zany amin'ny ho avy dia hoe fanjakana moa le état libre et indépendant. Ka iny tsy azo tsy vita mihitsy iny raha tsy efa azo antoka hoe zao ny zavatra nisy taloha. Ilaina ny fahafantarana ny zava-misy rehetra teto amin'ny firenena hoy ny mpanabe Ratrema William. Na maro aza ny hevitra, ilaina ny mampifondrona izany ahafahana mamantatra ny marina. Koa zany hoe ny zavatra rehetra nitranga teto amin'ny firenentsika tokony fantatsika daholo. Tsy voatery nitovy hevitra foana mety niady, mety tsy nitovy hevitra mety mifandona fa mila fantarina ireny rehetra izany. Ary ny fiarahana mandinika azy zao fotsiny inge dia efa mampiray hoe ndao tsika mba hiaraka mantatra ny tantaram-pirenentsika mety taranak'olona samy hafa taranak'olona mifandona tamin'izany fa hoe amin'izao fotoana izao dia fantarina ny marina dia hiara-iasa sika ho an'ny ho avy. Démarche scientifique sy ireo tahirin-kevitra misy eo am-pelantanana nitranganisy sy niainana tamin'izany fotoana izany ireo no iangana mandritra ity colloque international ity izay hifarana rahampitso. Ny filohan'ny akademia malagasy izay nangataka tamin'ny filoham-pirenena izay tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fotoana ity mba hifampiraharaha amin'ny fanjakana frantsay ahafahana mahazo ireo tahirin-kevitra rehetra ananan'ny frantsay momba ity raharaha 20 Martsa 1700 sy 700 ity. Andrasana araka izany izay hovalin'izay fangatahana izy ireo izay. Andrasana ihany koa izay FDB hivotra aorian'ity colloque international ity. Ny teboka iraisan'ny mpandray anjara rehetra ary koa ny hofetrakan'ity colloque international ity amin'ny fiainam-pirenena.